Manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao dia naneho ny heviny sombambaoaka Rajerison Antoine araky ny voalazany hatrany dia voatontohina sahady ny fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka ny Chaine ity tena komitiandro androany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitra izay natao sombambaoaka Rajerison Antoine no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Anteny miram-pirenena efa tonga manatrika ny fivoriana tsy ara-potoana eny amin'ny teny miram-pirenena sombambaoaka maharanty Jean Didier ity farany izay tsy hivana fa ny solotoerany Tinika Roberto izay no esorina tsy sombambaoaka ny toliara voalohany araky ny didy efa navoaka ny fitsarana avombalalampanombenana izany rehetra izany. Alasora lehilahy iray izay voasambotra teo ampamakina trano nisy vakitrano teny namorona koa na bypass ny 7 aprily 2024 lasa teo iny ka niantso ny polisy ny komisaria Alasora ilay lasibatra tonga teny an-toerana ny mpitariro filaminana ka lehilahy iray nitratra ambodiomby nanao ny asa ratsiny nentina avetrany teny amin'ny braony polisy ny lehilahy mba hanaovana fanadihadiana izay. Raha ny hita amin'ny sary dia lehilahy izay efa somary zokiolona ihany ity nanao famakina trano ity. Amboly mailaka toliara faharoa tokantrano iray no maiky ilany afo tamin'iny androny omaly iny. Niezaka nanampy amin'ny famonjena ny fokon'olona saingy noho ny hamafin'ny rivotra ary koa ny tsy fisian'ny rano dia nahazovahana ny afo ka entana vitsikely toy ny bidon sy ny vilia ihany no avitra tao anatin'izay trano izay. Ray mpianakaviana iray no saika may ny afo rehefa nikasa nanavitra ny vola tao an-trano saingy noho ny hamafin'ny afo dia tavela tao ny volan'izy ireo. Raha ny fanazavana ankizy ny lalao afo no ahina ho nahatonga izao loza izao marina fa tsy nisy naratra na aina na fohy tao anatin'izao fahamaizana tany toliara ity. Mangarano Toamasina indray raikitra ny fandorana kodiarana amoron-dalana izay ataon'ny mponina noho ny tsy fandehanan'ny jiro tamin'iny androny omaly iny. Midika fa tezitra ihany koa ny mponina ao Mangarano Toamasina ao noho ny fitsokan'izay delestage lava tsy misy fiafarana izay amin'izao fotoana izao. Mahatsiaro ho lavitra andrina ireto vahoaka ny Toamasina ireto satria efa izay foana no nihirahiraina hatramin'izay ka mandraky tiny androany izay olany delestage lava izay mbola tsy nahitana vaholana mandraky tiny androany izay ka oviana ihany izany vahoba ho isy ilay vaholana tena maharitra ao anatin'izay resaka delestage zay. Iavoloha indray masovo Europeana misa efatra no nanolotry ny taratasy manendry azy ireo tamin'ny filohan'ny fanavaozana. Masovo Europeana misa efatra no tonga nanatitra ny taratasy manendry azy ireo hiasa ao Madagasikara ao tamin'ny filohan'ny fanavaozana Colonel Rajerison Michael tena milampanjakana iavoloha tamin'ny andro ny alatsinainy 13 aprily 2024. Voalohany amin'izany Ramatoa Koningbron masovoan'ny Republikan'ny Autriche vaovao izay misahana ny raharaha ara-diplomatika ao Madagasikara ao saingy monina ao Pretoria Afrika Atsimo. Faharoa manaraka azy masovoan'ny fanjakan'i Danemarka Ramatoa Singwending izay misahana ny Madagasikara saingy monina any Kampala. Fahatelo Andriamatoa Toma kosa no masovoan'ny Republika Tchèque vaovao izay monina any Pretoria ihany koa. Ary ny fahaefatra masovoan'ny Republikan'ny Portugal vaovao Andriamatoa Carlos Antonio izay monina ao Pretoria. Ao anatin'ny fihetsiketsehana izay mafana dia mafana amin'izao fotoana izao izay ataon'ireo tanora Gen Z izay tena tsy maty volavon-kibo ary tsy manaiky lembenana tsy amin'ny farany izy ireo amin'ny fangatahan'izy ireo izay nolazain'izy ireo fa mbola maro amin'ireo fangatahana teny an-kanja no tsy tanteraka amin'izao fotoana izao ary tsy tonga amin'ilay tena nihitahitan'ny vahoaka sy ny fangatahan'ny tanora ny zava-misy amin'izao fotoanan'ny fanavaozana izao araky ny volazan'izy ireo hatrany ka isan'ny tena mahery fo anatin'izany rehetra izany Herozo izay lohandohan'ny mitarika an'ity Gen Z ho an'ny tanora ao Antananarivo ity amin'izao fotoana izao. Isan'ireo voatazana eny amin'ny Bisianosy Herozo Gen Z araky ny nambarany sombambaoaka Rajerison Antoine izay tonga nanamarina ny zava-nisy teny an-toerana tamin'iny androny omaly iny. Nilaza moa ity farany fa fanankalozan-kevitra no tokony atao fa tsy fisamorana izay hampitombo ny disadisa
takiny sombamboaka ny rivonimamo ity araka izany ny amoana ireo tanora izay ihany arantolona hatrany amboalohany mba ho avela malalaka amin'ny fanehoan-kevitra n'izy ireo satria tanitandalana sy demokraty isika araka ny voalazan'izy ireo hatrany ka tokony tsy hoferana ny olona rehetra izay maneho hevitra ao anatin'ny zava-misy sy ny zavatra tsy mety na ihany koa sosikevitra ampandeha ny raha rampirenena amin'izao ankehitriny izao. Ao anatin'izay hatrany dia naneho ny heviny Andriamatoa Rajerison Antoine sombamboaka voafidy tany rivonimamo ity voatontona sahady ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra araka ny nambarany. Nanambara sombamboaka Rajerison Antoine fa efa voatontona sahady ny fahalalahana maneho hevitra sy miteny araka ny voalazany hatrany. Nilaza moa izy fa nampitandrina tamin'ny fanjakana teo aloha kanefa mamerina ireo fomba ratsy izay tsy mety sahady ny fanjakana amin'izao ankehitriny izao. Manoloana izany nilaza mazava tsara ny tena fa ny olana no tokony hovahana fa tsy ny olona no samborina. Tsy mitondra fitoniana ho izy ny famoretana ireo izay tsy mitovy hevitra fa vao maika mampitombo ny fihenjanana sy mandrehitra ny disadisa. No tsy hiviny fa ny fahalalana amin'ny teny sy ny maneho hevitra dia zo fototra voarakitra ao anatin'ny lalam-pandrenana malagasy sy ireo lalàna iraisampirenena izay nosiniavin'ny Madagasikara ka tsy tokony vohitsakitsaka izany na inona ny toetra raha. Ilaina ny fampiresahana amin'ny sokatra raha tena mikendra ny filaminana sy ny fampandrosoana ho hiatrany ity sombamboaka ny rivonimamo ity raha naneho ny heviny manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao tao anatin'ny pejiny tao. Midika ve izany fa efa misy sady ny fisamborana ireo maneho hevitra amin'izao fotoana izao sa inona ny zavatra tena misy marina ao Madagasikara ao manoloana an'izany rehetra izany. Raha toa ka misy sady izay fisamborana izay dia tokony hovaina izay famindra izay satria efa izay ihany no nahatonga ny teo aloha niongana teo amin'ny fitondrana no izay hoe tsy fahafahana miteny sy tsy fanomezana lalana hiteny ny voaka maro izay maneho ny hetetiny sy ny maneho hevina izay hanika niteraka aniny fahasorenana ka ny afara tamin'ny fanonganam-panjakana izay tena fanadiana fana iny. Araka izany ara dia tsy tokony hanaraka ny diany teo aloha izany ity fitondrana fanavoazana ity amin'izay hoe tsy fanomezana lalana hiteny ireo voaka malagasy ao anatin'izay fitakiana sy fanehoana ny hetetin'izy ireo izay fa ny malagasy tsirairay dia mananjo hiteny ary mananjo haneho hevitra ao anatin'izay rehetra hitan'izy ireo fa tsy mety sy tsy rariny izay ao anatin'ny raha rampirenena izay misy amin'izao ankehitriny izao izay ka tokony avela malalaka izy ireo fa tsy misy an'izany hoe tampenambava daholo izay hiteny ary hosamborana avokoa ireo rehetra izay tsy mitovy firehana ara-politika na ihany koa ireo rehetra izay tsy mitovy fomba fijery amin'ny mpitondra amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.